Mahakasika ny fahasalamana kosa indray dia ny karakara fivorim-be hampivoarana ny tontolon'ny fitsaboana nentim-paharazana, ny fikambanana ivondronana ny mpitsabo nentim-paharazana androany. Izany moa no natao dia noho ny fahatsapana fa mbola maro ny malagasy no mampiasa ity fomba fitsaboana iray ity. Rotsirakoto indray no mitondra ny akombavao Mamra Samuel kosa naka ny sary. Tamin'ny taona 2024 no tafiditra amin'ny sehatra ara-dalàna, izany hoe nankatoavin'ny Ministeran'ny Fahasalamana ho isan'ny fitsaboana manara-dalàna ny tontolon'ny fitsaboana nentim-paharazana. Nanomboka tamin'izay ka hatramin'izao dia mbola manentana hatrany ireo mbola tsy manara-dalàna amin'ireo mpitsabo nentim-paharazana ireo efa tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe ho lavitry ny fitsaboana nentim-paharazana mba hifanaraka amin'ny be sy ny maro. Androany arak'izany no nisy ny fivorim-be nentina nanaovana jeritodika ny zava-bita hatr'izay ary koa ny fampatsiahivana ireo izay tsy mbola tafiditra ao anatin'ny fanarahan-dalàna. Manodidina ny resaka fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara sy ny fampiasana ireo akora ary zava-maniry fanaovana fody nentim-paharazana eto Madagasikara. Angamba iaraha mahalala ny sehatra misy an'izany fitsaboana nentim-paharazana zany. Raha ny mpanao azy eto Madagasikara raha kely indrindra dia manodidina ny 3 ka hatramin'ny 5 isam-pokotany. Tsy misy azy zany fokotany rehetra. Raha io fotsiny ny resahana izay samy manana ny talentany, manotra, mampiteraka, mitsabo amin'ny aretina ankapobeny. Raha ireo arena isan-karazany no resahana izay ananantsika betsaka eto amin'ny tantsika. Na ny zava-maniry zany izay ny mpanam-pahaizana dia milaza hoe 4,000 alina karazana ny zava-maniry ka ny 80 isan-jatony dia fanao fanafody avokoa. Raha izany rehetrarehetra zany sy izay tsy voalaza eto ny resahana dia tokony hanana ny maha-izy azy manokana isika eto Madagasikara amin'ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka sy ny haremina voajanahary izay iainantsika zany. Mbola azo lazaina fa mbola isan'ny sehatra iray izay mbola mibahan-toerana eto amintsika ny fitsaboana nentim-paharazana satria mbola ny 80 isan-jaton'ny mponina eto Madagasikara no mbola mampiasa azy io. Na dia ny any amin'ny faritra ivelan'ny renivohitra izany tena betsaka mampiasa ny fitsaboana nentim-paharazana dia mbola ahitana izany ihany koa ny eto an-drenivohitra. Ny tanjony dia ny mpanaraka fenitra ny fomba fitsaboana amin'izay takian'ny fiainan'ny olombelona ankehitriny.